fanahy masina ianao ny asa eto mampitoetra ny teny eto ambavako ary manokatra ny fomam-panahinay sy ny maso-panahinay misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra iray isika atao milioka toko fahadimy no vakitsika. Tenin'Andriamanitra mety efa fandehantsika matetika ary mety efa haitsika tsara ny fizotra ny tantara ohatra ny saroko mbola tsy nivakiana teto amin'ity toerana ity dia raha tsika rehetra kosa mamaky ankehitriny manomboka amin'ny andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nifanidina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny orony farihy Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo atisiny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay amin'ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitratra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny laliny dia alatsaony aratonareo azahoana azy amin'ny rano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay ainy nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia latsaky ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nizitritra ny aratony. Ary izy nanatrika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary rehefa nofenohy ny sambo kely roa ka efa saiky ny milentika. Zavatra fandre matetika ombieny ary mety efa nanonona izany koa na dia isika reto aza angamba. Aleo aloha ivany olako fa rehefa mivany olako avy ahy nompo an'Andriamanitra na hoe rehefa tahian'Andriamanitra dia anylehibe mihitsy ho amin'ny asan'Andriamanitra. Tena hoentiko mihitsy ny tena hoe anohanako ny asan'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra. Ty tantara anankiray ity kosa nefa dia maneho zavatra mifanohitra amin'izany aseho ny tenin'Andriamanitra eto fa i Petera dia efa nanasa ny aratony ary nanaraty nandritra ny alina. Ny antony-draharahan'i Petera dia mpanarato. Izany hoe Petera dia azo lazaina fa olona tena zazara professionnel, tena efa mahay hatramin'ny atsipiriany sy ny kely indrindra ny fomba fanao azahoana hazan-drano be dia be sy azahoana hazan-drano rehefa manarato. Saingy ny zavatra nitranga sy ny zavatra nisy tamin'ity fotoana ity dia nanarato nandritra ny alina Petera, nandritra ny alina no nanarato saingy tsy nahazo na hazan-drano iray. Tena marina izany tamin'ity fotoana izay nandalovan'i Jesosy Kristy teto amin'ity farihy ity dia olona reraka, olona niasa nandritry ny alina, olona tena hoe nikihana fantatra ary tena efa nampiasa ny heriny sy ny tanjany sy ny sainy sy ny fahendreny sy ny fahalalany rehetra kanefa dia tena hoe reraka, tsy nahazo na inona na inona, tsy nahazo na trondro iray. Olona tahaka izany azonareo hoe olona tena hoe KO, olona tena efa tena hoe miflasika, olona ahoana ny fomba itenenao azy itanareo tiako indraindray mba ohatrany hoe tenim-baza hotsika le izy hoe tena efa tena reraka, trotraka, very-hevitra, diso fanantenana, ketraka, azo lazaina hoe kivy. Olona manasa ny aratony maraina izany efa tsy nahazo na trondro iray dia tahatakan'izany ny toe-javatra izay nisy teo amin'ny toerana io tamin'izay fotoana izay hita tao amin'ny Petera sy ireo izay namany miaraka nanarato azy. Dia tamin'izay indrindra Jesosy no nandalo viavana. Halleloja! Tiako fampatarana anao izany androany hoe ao fotoana tena mampareraka anao, tena mampiravoravo tanana anao toe-javatra tena mahaketraka, mahakivy, ohatrany mandiso fanantenana tadidio tamin'izay fotoana izay mandalo Jesosy. Halleloja! Mandalo eo Jesosy, mahita ny zava-misy, mahita ny zavatra miainanao, mahita ny zava-mitranga, mahita ny fahadisom-panantenana
fanateranao mahita ny zavatra mahaterefanao mahita ny ady efa nalovanao tsy efa nataonao tsy efa natrehanao tadidio tsarovy androany hoe ilay Jesosy nandalo tamin'ity fotoana ity tamin'ny fotoana izay natoy izany any Petera sy ireo namany no ilay Jesosy tsy mamelanao irery. Halleluja. Mombanao manjakariva ambaraka tonga ny fataperan'izao tontolo izao ary izy ilay voasoratra hoe namenazy nomenazy ny fahefana rehetra tany an-danitra ka tany aty an-tany. Amen. Izy ilay voasoratra hoe ambony no ny anarana rehetra no ny fahefana rehetra no ny hery rehetra no ny fanjakana rehetra no ny fanapahana rehetra izany Jesosy izany. Ilay Jesosy nandalo tamin'ny fotoana izay nahaketraka ny Petera sy nakivy azy ary Jesosy mandalo eto koa androany. Jesosy manatrika eto amin'ity toerana ity. Jesosy mafantatra ny mombanao rehetra ary Jesosy tia nisy soa tia hanasara tia hanandratra anao tia nisy soa anao tia hamonjy tia hanafika anao. Jesosy tsy mijova ho mazy sy ny hoary mandrakizay. Izany ilay Jesosy izay nandalo tao anatin'ny fotoana tena nakivy ambeti-panahy rato. Dia hoy ny fandehantsika hoe rehefa tahiny dia hanao fanatitra be ataoko ny rakom-boady. Rehefa tahiny dia hiantso ho an'ny malahelo participer amin'ny Pâques pour vivre un jour no pasteur Hely. Rehefa tahiny fa tsy toy izany ho ihany zavan-tranga teto fa tao anatin'ny zéro. Saminy teny zéro. Tao anatin'ny zéro. Tao anatin'ny tena tsy nisy mangirana. Tao anatin'ny tena tsy nisy na dia kely azy. Tao anatin'ny tsy nahazahoany ninina. Tao anatin'ny kao no nomeny ny sambo kely ny Petera ary izay misy ny zavatra tena tiany Jesosy ny fanterana tamin'ity fotoana ity. Ny amezan'ny Petera ny sambo kely izay foana sambo kely dia misy alarako avy ny sasana. Hitanareo ohatran'ny famenarana nge izany ohatran'ny hoe nanaraky nandrisy ny alina dia araky voasakotra ao anatin'ny sambo kely sy miaka na ery tsy misy na dia tondro iray. Zavatra tena tsy mora iainana. Ohatra tsika ihany koa io indraindray ohatran'ny efa niainana izany hoe nanasa fanasana dimanjato sy arivo tsisy afa-tsy olona iray tsy nisy na olona iray vaovao tonga ohatra fotsiny izany karazan-javatra ohatran'izany. Efa nentinao ny afa-polon-karenanao nandritra atao hoe fotoana rehetra nandoranao fiainanao an'i Jesosy mandraka ankehitriny ianao mbola miasa sy mamoy maty ohatran'izany ny zavatra nisy. Fa kosa veriko indray mandeha hoe androany tiany fanamasina orenetsika hoe ao anatin'ny fotoana izay tena matoy izany ny fiainanao dia mbola miteny aminao indray Andriamanitra omeo anto sambo kelinao omeo anto sambo kelinao hitoriko amin'ny hafa hitoriko amin'ny hafa hanambarako hoe fanambarana amin'ny hafa ny fitavan'Andriamanitra hoe fanambarana amin'ny hafa ny alehibe ny herin'Andriamanitra omeo any le sambo kelinao izay foana ilay sambo kelinao misy araky voasasa sy misy natondro iray izay misy ny tiako entina aseho amin'ny olona hoe ampiasaiko etiko amin'izena ny fiainany. Amen. Omeo aho i Jesosy omeo sambo kelinao vida omeo ny arakinao voasasa io esory tao fantatry ny olona rehetra fa voasasa tsy misy natondro iray omeo ento izany oento izany ny tadiavina izany no takiny izany no ilainy oentiny anehoana fa izy ny tompo. Halleluja. Izy marina ny tompo eo amin'ny fiainanao izy n'ilay tompo sy mpamonjy anao. Mora be ny manao an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny olona rehetra ozy izy ravavy ary lala zay ilay ravavy zay nandalo lasany Madagasikara indray fampiherimandro volana Novambra ozy izy hoe ka ny olona rehetra nge tamin'ny mivavaka amin'Andriamanitra daholo na ny mpifoka rongony sy ny mpidrogy ary nge sambo mainteny daholo oh my God. Doza marina zany ravavy fantadiavin'Andriamanitra amintsika sy oh my God fa ny osakaizany. Amen. Inona ny zavatra tena tiako lazaina amin'izany rehetrarehetra izany hoe ny tena marina ny olona mety ohatran'ny hoe mahafantatra daholo an'Andriamanitra sy manandratra vavaka ao anatin'ny ady sarotra sy ao anatin'ny ady mahamay izany hoe samy manaiky an'Andriamanitra daholo manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy fa ny manaiky an'i Jesosy ho tompo sy ny olona rehetra. Dia zaky ianao dia tonga eto androany tao amin'Andriamanitra indray zaky ianao afantatra sy ahalala mazava hoe teo ho tomponao Jesosy teo ho seigneuranao Jesosy teo ho maîtrenao Jesosy izany no mahatonga azy manome baiko sy didy matetika anisan'ny baiko raisitsika rehetra androany dia ny hoe oento
omeo ny sambo kelinao itoriny amin'ny hafa anambarany amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra ny famonjenahany atao hoan'ny hafa ary atonga ny fiainanao tena fitaovana hoentiny anatanterahana ny fampandrosoana ny fanjakany. Amen. Natoinona zany zava-misy fiainanao ankehitriny, zavatra lalovany fiainanao dia masahiny tena androany hoe ity ny sambo keliko Andriamanitra, atolotro anao sambo keliko avia Jesosy ampiasao sambo keliko. Amen. Zay ny mesazy anankiray azotsika raisina ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Tiakotsika rehetra nanana izany fotoana izany ivavahana toy izany amin'ny fiainana hoe Jesosy ity ny sambo keliko raisy, ary raha ohatra ka misy zavatra tokony hampalahelo anao loatra noho ny zavatra rehetra dia raha to ka ny sambo kelinao tsy raisy ny ampiasaina kanefa tsy isy izany fa raha ovinana tolotro ny sambo kelinao mai Jesosy andray ny ampiasa izany. Amen. Zava-dehibe aminy ny fandraisana izany hoentina mpandrosoana ny fanjakana fa ny zavatra mafisina asan-drato ny vavakao. Samy manandratra izany zavatra izany amin'ny andro-fiainany rehetra hoe ity ny sambo keliko Jesosy raisy, ity ny sambo keliko ampiasao, ity ny sambo keliko natfoana azy, na tsy misy na inona azy, na dia nanarasy mandritry ny alina aza, na dia trozaka sy dozaka aza ankehitriny, raisy ny sambo keliko. Izany ny fifaliako indrindra, ampiasao ty sambo keliko ity Jesosy io, ampiasao ny momba rehetra, ampiasao ny fahaizako mampalalako, ampiasao ny heriko sy ny tanjako, ampiasao ny fiaretako sy ny fahendreko, ampiasao ny volako sy ny fananako, ampiasao ny tokantrano sy ny vady aman-janako. Inty aho, raiso ny sambo keliko, ampiasao. Amen. Ho vavakao any amin'izany. Tohizatsika vakina ny tenin'Andriamanitra. Andininy fahaefatra. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia lasao ny aratinareo azahoana azy ny rano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompo, mandritra ny alina nefa nikilizanay ihany, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanaty ka ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky ny lempitra. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy ny abeny hazan'ny rano izay azony. Hitanareo hoe tantara mahafinaritra be, tantara tena mampioraka be hoe izany natao hoe mirakla be ny vakitsika teo. C'est un grand miracle. Anaratona mahagaga. Alors tsika itiakanana ho an'ilay mpanao fahagagana. Oh, alléluia, ianao le mahagaga Jesosy. Ianao le mahagaga. Tsika rehetra ihany zany nefa mbola fanjanona za koa mpanao fahagagana. Maty be za koa mpanao fahagagana. Zay tolono tsy maintsy misy. Satria ilay mampisy ny tsy misy. N'Andriamanitra zay tsy pojo. Ny Andriamanitra mombay. Panao fahagagana. Panao fahagagana. Panao fahagagana. Manolotra ny tsy misy toy ny misa. Manolotra ny tsy misy toy ny misa. Panao fahagagana. Amen. Halleluja. Andro nahagaga be ty andro. Raha rehefa hoe tsy nisy trondro nandritran'ny alina, tsy anganonganana izany e. Tena hoe tsy nahitana mangirana ny ezaka rehetra natao. Efa nohanina daholo ny fanafody rehetra. Efa nasety. Tsisy zay efa tsy hainao tsenjery aby io antidépresseur, io anti-inflammatoire. Efa natao. Tsisy zay efa tsy natao zava-drehetra. Efa novakiana tamin'ireo ankizy ireo ny tenin'Andriamanitra. Efa nivavahana eo. Efa nandroana devoly ireo. Efa natao délivrance. Tsisy zay tsy natao. Tsisy zay efa tsy nataonao ho an'ilay patron. Efa nivavahanao da distance. Efa nivavahanao izy. Tsisy zay efa tsy nataonao.
ohatr'izay ny zava-misy teto saingy ny teny raim-bava Jesosy hoy Jesosy hoe misy zay azan-drano alatsony aratinao fa misy azan-drano ao dia hoy ny voasoratra hoe rehefa nalatsaky Petera sy ny namany ny azan-drano nisy ny azan-drano miavana napisy ny tsy misy le teny tokana izay nalokan'i Jesosy manonona teny aminao Jesosy androany ianao koa mpanao fahagagana mandeha any amin'izao sisa izao ataony mpanarats'olona ianao mandeha any amin'izao sisa izao tsy misy fahavalo afaka ampahory ianao intsony tsy misy olon-dratsy ampahory ianao mandeha any mandeha any dia mijoro dia matokio miaraka aminao Jesosy amin'izao sisa izao tsy ampahory ianao intsony ny fahavalo raisy izany teny izay mibava ny Jesosy napisy ny tsy misy napisy azan-drano fa rehefa hoe tsy misy na inona na inona tsy nahazo na inona tsy nahazahoana na inona na inona fa nahazahoana azan-drano nafeno samby kely roa rehefa nakatotsotra Petera io olana rabola mampivadibadika anao io apetrao akoteny ny fomba fisainanao rehetra hoe izao no tokony vahany izao no tokony fizotrany fitaharan'ilay olana raha tantara aminareo fa lavabe ny tantara iainako ankehitriny dia tena hoe Andriamanitra tena manao zava-magaga takatry ny saitsika hoe teny anehoana ny mahandriamanitra azy fomba fanaony izany amahan'olona tsika mieritreritra hoe raha miena ny facture tsika mieritreritra hoe raha tonga misy olona mety manatitra vola raha ohatra ka misy olona mety ohatrany hoe mandosaka vola ao amin'ny compte tsika mieritreritra azonareo fomba ohatran'izay zay takatry ny saitsika fa hoy Andriamanitra non cette fois-ci je vais pas agir comme ça parce que ça c'est ordinaire. Je vais faire une autre chose extraordinaire que personne n'a jamais entendu, personne n'a jamais vu. À ton rythme en rendrant. Si tout le monde m'a dit Sati, tu as noir ta magaga André. Alléluia. Ah, André, nous sommes en joie. Ah, André, nous sommes en joie. Ah, André, nous sommes en joie. Ina ny zava-magaga zay tsy hainy mbola tsy nyrenesi ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona izany no manao anao foanao maraina dia inoy izany tsy nitovy amin'ny témoignage nataony ranona ve mandraka ankehitriny ny zavatra nlalova ny fiainanao hafa zany ny témoignagenao amen zay le izy dia ho avy eto anao tantara témoignage hafa amen zay raiso izany mitsahatra ny fomba tsy takatry ny sainao io fanaintainana io miongotra hatrany sakany ritra tsy tadidinao intsony akory en fin de compte j'avais quelques douleurs comme ça en telle date en tel moment alléluia amen Jesosy takateranao izany iray manapaka eto androany alléluia mandrosoa milalindalina dia nataony aratinareo azahoana azan-drano dia rehefa nataony Petera izany eritrereto hoe farisy nisy trondro vetivety dia tsy mihatsy na dia trondro ray nge azony Petera tamin'ny aratiny tamin'ny mapro azy fa rehefa aveo samby kely rondray feno azonareo ve izany tian'Andriamanitra aseo voninahitry ny anarany rery ny zavatra mahagaga iainantsika zavatra tsara iainantsika zava-misy lalova ny fiainantsika izy no dia ray izy no memboninahitra dia niakohaka Petera hoy ny voasoratra niakohaka Petera rehefa nahita izany ny tian'Andriamanitra tongavana zasy ianao zao iampikapoka amin'ny kamo ahoana tsy efa nitantarako anareo ve mbolo fa tany tapabolana tena nandoalika ohatran'izao taoatranonay sambo ny avonanao azany adena olombelona fa tena tsy maintsy nanaovana an'izay le fahagagana tena marina tena nanao an'izay fa tena ohatrany tsy mety raha tena atao an'izay le izy halleluia ataonao ane izany nanao an'izany koa anao hoavy dia iakohaka ianao tenan' Jesosy mela anto Jesosy eo fa telona kay tamin'ny taona lasa zay amen halleluia ao amin'ny tranonao eo anao dia iakohaka mihitsy teny an'izany amin'Andriamanitra ho ataony izany
ho ataony izany ho avy anao hitakaran'izany etaovanala amen. Halleloia. Zany lay Jesosy zay tofotsika, Jesosy le mahay zavatra rehetra, Jesosy le tiatsika loatra. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizana. Iza nanolotra ny ainy amonjy ny aina, namolotra ny ainy amonjy ny ainao mandraka ankehitriny? Jesosy irery. Halleloia. Jesosy fitiavana tsy manam-paharoa, fitiavana tsy manam-pahataperana, fitiavana tsy misy atoy izany. Izany fitiavany atsika. Ninona fivadibadiky ny fiainanao mandraka ankehitriny mety nalovany fiainanao any. Asandraty zany tenin'Andriamanitra androany zany manomboka an'io. Avoay avy amin'ny vavanao teny izay nirenesinao teto an'io mikasika amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Ambarao io Jesosy io tokony ambarabaranareo hoe Jesosy mahery ny Jesosy. Any amin'ny lalana alianao teneny Jesosy mpanao fahagagana ny Jesosy. Any amin'ny misy anao rehetra any tonono izany Jesosy izany. Fa Jesosy miaraka aminao, ary Jesosy tsy mamela anao irery, ary Jesosy mpamaly olanao, ary ny olanao tena marina fitaovana hoentiny fotsiny. Fa mino teny ny olana eo amin'ny fiainako dia fitaovana fotsiny. Ny olana eo amin'ny fiainako dia fitaovana fotsiny. Hoentiny propre fitiavana anahy. Hoentiny propre fitiavana anahy. Samby mitsangana dia manao an'izao daholo. Amen. Hoentiny propre fitiavana anahy. Tena zany mihitsy ho amin'ilay pilany izay tena efa nomaniny sy efa namboarina dia noho ny toyany. Citation hier Daniel zay phrase farany zay izao ny toyany. Nous ne sommes que bénéficiaires de la solution qui accompagne là le problème. C'est fotsiny itika. Zareo fa izy bien aiko amin'ny teny vazaha. Chaque problème a la capacité de nous propulser vers le plan parfait de Dieu pour notre vie. Et nous ne sommes que spectateurs, bénéficiaires de la solution qui l'accompagne. Amen. Bavaka sotra Jesosy. Misaotra raiky tsara ny amin'ny teninao izay nrenesinay teto. Nolay amin'ny fonay rehetra izany ary raisinay amin'ny fonay rehetra. Misaotra Jesosy fa tsara ny ataonao. Tsara ny ataonao, atianay ianao, mamina indrindra ny manjeny teo anao, manjeny herinao mahagaga sy ny fitiavanao sy takatsy ny saina. Raisinay izany teny izany ampitoerinao aty amponinay. Misaotra Jehovah raiky dia raiky mandrakizay ny anaranao fa tsisy sasanao. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fatsika rehetra mpisanganana amin'ny fotsika manontolo Jeso mino anao ao. Fatsika miredina amin'ny fotsika rehetra miaraka mipidera sy miteny zava-maneno. Ataotsika mpisanganana mbola izadadadatsika mafy dia mafy miaraka mikileny enety be teo hoe Jeso mino anao ao, anao manontolo ao.